Ny herin'Andriamanitra sa ny ezak'olombelona sa izy roa miaraka? Ahoana ny fomba aombiazana? Asaiko ianao hiara-midinika isika. Miarabanao am-pifaliana, manasanao indray. Ndao dinihana hoe ny herin'Andriamanitra sa ny ezak'olombelona sa izy roa miaraka no ahatanteraka fahombiazana. Isika mitady fahombiazana ary te hiseho mihitsy manoloana ny hafa hoe mahomby ny ataonay, mety le atao. Fa saingy izao, na isika mandeha amin'ny ezak'olombelona hoe zao ny amin'ny fahaizako azy dia zao no anaovako azy, na isika tena mifikitra mihitsy amin'ny herin'Andriamanitra dia nefa indraindray koa tsy manao ezaka ao ananjy fa miandry an'Andriamanitra fotsiny. Inona ny tena marina? Fa raha ny sitrapon'Andriamanitra no fantarina, iverentsika kely ilay tantaran'ny ady izay natrehan'ny zanak'Israely. Tsaronao ilay hoe notafihan'ny Amalekita tampoka ny zanak'Israely. Niaritra fizahan-toetra, fitsapana maromaro ny zanak'Israely teo alohan'izay ary nampalahelo moa fa fimononmononana no nasetry azy, mononmonona foana. Fa ity indray mitoraka ity indray dia napetraka Mosesy ny fandaminana. Rehefa napetraka ny fandaminana, nanaraka aingana Josoa hoe zao no atao. Namory lehilahy vatan-dehilahy hanao ady. Ny lehilahy moa izany no alefa any amin'ny ady. Rehefa nandeha ny ady dia tsaroantsika ilay hoe nanandratra ny tanany Mosesy eo amin'ny avoanana tendrombohitra anankiray mijery ahatazanana tsara. Rehefa misandratra iny tanany iny, maresy ny zanak'Israely. Fa rehefa midina iny tanany iny, na reraka Mosesy izany dia ampidiany ilay tanany, dia resy enjehan'ny fahavalo ny zanak'Israely ary hita avy etỳ ambony izany, avy etỳ amin'ny fijerenan'ilay zava-misy ery ambany izany, any amin'ny sahan'ady izany. Mahavariana ny raha ohatra ka isika miaina an'izany. Fa inona ny zava-dehibe tao? Ilay hoe herin'Andriamanitra sa ny ezak'olombelona. Notohanany Arona sy Hora mandra-pahafatin'ny masoandro ny tanana. Ary izay tanana notohanana izay, tanan'i Mosesy, no niantoka ny fahombiazana. Tsy ilay tanana loatra, na hoe ndao koa hasandratra ny tanana dia mandresy foana, fa ilay fitokisana tamin'ny herin'Andriamanitra nanam-pinoana. I Mosesy mpitarika aloha voalohany indrindra nanana an'izay finoana izay fa Jehovah no miady ho an'ny olony. Dia avy eo efa hitan'ny Arona sy Hora hoe resitsika raha vao midina ilay tanana, dia nasandrany, no tazoniny. Ary izay fiarah-miasa ho amin'ny fampandrosoana izay koa dia tena zava-dehibe. Miara-miasa ho amin'ny fampandrosoana, tsy miasa irery hoe zaho ary zaho ihany no mila mahazo laza sy voninahitra amin'ny zavatra anankiray, fa miara-miasa ho amin'ny fampandrosoana. Ary ny hafaran'ilay fandrosoan'ny ady dia resy voaroka tanteraka ny Amalekita tamin'izay fotoana izay. Fianarana tsara no nomeny i Arona sy Hora teto. Nety izy anohana ny Mosesy, tsy nanao zavatra bitika an'ilay hoe mitsangana ny tanana, fa iny tanana mitsangana iny no midika hoe fifandraisana amin'Andriamanitra. Connecté ho isika ankehitriny izany, mifandray amin'Andriamanitra ary tsy tapaka. Malahelo ianao rehefa tapaka ny connexion nefa ianao mijery zavatra, tianao misy zavatra ahomby. Fa izay izany ilay connexion, fifandraisana amin'Andriamanitra ary tena tsy tapaka, mitohy. Mila tsy tapaka izay. Zava-dehibe ny miainan'izay. Ho an'ny mpitarika, mila mifandray amin'Andriamanitra isika. Ho an'ny tarihana, mila mahita an'izany fifandraisana amin'Andriamanitra izany ihany koa. Ary zava-dehibe ny miaino an'Andriamanitra mandrakariva. Resy ny Amalekita, resy ny olana, resy ny sakana rehefa mifandray amin'Andriamanitra. Sika ankehitriny koa ne dia izao ny lesona izay nomen'ny Israely tany aloha tamin'izany fotoana ihany no omenantsika. Rehefa tsy mifikitra amin'ilay Andriamanitra mpanafaka isika dia tsy misy azo atao. Ahoana ny fomba hifikirana ianao? Tsy misy hoe fifikirana hita vatana, fa ilay finoana io mifikitra io. Minoa aza matahotra, ilay finoana io hifikirana io. Marina fa manampy amin'ny ezaka ataon'ny olombelona ny Andriamanitra, izany hoe misy herin'olombelona ampiasainao. Inona ilay herin'olombelona teto? Tsy maintsy nirotsaka an'ady ny zanak'Israely, fa tsy hoe mijery eo fotsiny izy tamin'ity indray mitoraka ity izany. Fa misy fotoana Andriamanitra miteny hoe mijery fotsiny ianareo, izay no anjaranareo. Fa eto izany misy herin'olombelona
nampiasaina fa tsy ny herin'olombelona iny nefa no natanteraka ny fandresena fa ny fifandraisana mahatoky mahavonjy tamin'Andriamanitra no nahazoana n'ilay fandresena ary izany ihany no mbola andrasana amiko sy aminao ankehitriny. Tsy handresy mihitsy raha tsy manana herim-po kanefa alohan'le herim-po dia efa nahafantatra aloha hoe mahavy tanteraka ny tenin'ny Andriamanitra. Izay no atao ny herin'Andriamanitra sy ny ezak'olombelona dia miaraka fa iza ny mandeha voaloha ianao? Ilay herin'Andriamanitra, ny finoana, fifikirana amin'Andriamanitra, fikirana mafy mihitsy izy hoe Tompo, tsy hamelako raha tsy tanterahanao ny teny fikasanao fa tsy izay sitrapoko fa ny teny fikasan'Andriamanitra no tanterahana. Dia mino fa tanteraka izany, izany no nenan'i Mosesy sy Josoa teto. Dia rehefa avy eo ny ezak'olombelona manaraka an'izay. Fa matetika raha ny ezak'olombelona no mandeha voalohany dia matetika isika no midona, ary rehefa midona dia hoe fa ahoana ary tsy mampety azy? Andao ampifamadihany. Ny fifikirana amin'Andriamanitra aloha dia mandeha ny fanatanterahana amin'ny alalan'ny ezaky ny olombelona. Ampahirantsika Andriamanitra, asaiko ianao hivavaka. Tompo, misaotra indrindra fa raha zatra nampiasa ny ezak'olombelona sy ny herin'olombelona foana izahay, izay vao nanankina tamin'Andriamanitra ny atao, dia mety ho tojo fahasimbanana tsy fahombiazana. Ampahirezo izay fa ampio izay hifikitra amin'ny finoana tanteraka ary ahita fa mahomby izay miantehitra aminao dia vao mandeha ny ezaka avy amin'ny olombelona izay marefo. Hampatanjaka anay hatrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.